zay ny tranga tery amiko tany Antaninarenina lalatena Rakotondrazafy no tena manamarina tsy azo ivalozana tsy azo toerina fefa mahatsapa mihitsy le mpitandro amin'ny filaminana nasaina nanao an'io asa tamin'ny alina io na ny teny Namota na teny amin'ny député Latoro Kotomanga na teny amin'ny vatantenako teny Antaninarenina tamin'io alina io fa mahatsapa izy ireo fa tena tsara dalana tanteraka ny zavatra nataondreo manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny zavatra nataondreo fa saingy noho ny baiko azony dia manao tsy amikitsipo zany izy ireo manao fotsiny ihany ary tamin'izany moa zany hoe naika hoe andao rehefa fandaminana sy ny rehetrarehetra fa inona moa sy avadika kely vetivety ampitoviana an'le tadidokanga an'le fisehoan-javatra zany lalatena Kotorazafy ianao nanatry maso tany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tetao namontana teto tamin'ny alina iny tamin'ny tranga ny seho tamin'ny député Latoro Kotomanga ny tenako indray tsy mba témoin fa tena victime mihitsy zany hoe niatra tamiko le zavatra tamin'ny alina iny koa dia nefa ny mifandray ireo ary mitovy ny fomba fiady sy mifanaony le mpitandro ny filaminana ny sainky ny tery amiko teria nalaky vaky barara reo ary satria nahatsapa tsara mihitsy fa tsy ara-dalàna manitsakitsaka ny lalam-panorenana manitsakitsaka ny lalàna ary tady anao baroro fotsiny le zavatra zay ataony tsapany zany dia nalaony ny ala ino moa le nitranga indray tantara kely vetivety fotsiny nefa ataontsika hoe nefa nisy ny tantara zay zavatra zay satria ny tena moa zany niatra an'le izy fa arivariva amin'ny fito iny zany dia nahazo vaovao hoe didonina fiara anankiefatra Emorega ny toeram-piasan'ny Ninjety amin'izao fotoana arivariva amin'ny fito zao satria mbola mivory eo ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina miaraka amin'ireo membre bureau politique na député na ohatry zany ka tsy fantatra hoe aisambotra an'le filohan'ny tetezamita ve ny atongavany reto sa inona dia maro ny mpanao gazety mifandray avy hatrany dia tonga dia nirohatra nandeha teny amin'le Ninjety teny Ambodivony tonga teny toerana vao hiditra an'le vavahady anankiroa miditra eo amin'le toerana zany dia efa feno gendarme ary reo tokoa n'le fiara n'le Emorega zany dia efa feno gendarme be dia be manakatsakana ary efa tena mizaozao avy hatrany dia ny tenako zao mihitsy ny tena nanontany le anankiray fa misy inona nga zafady chef fa misy inona dia ohatrany anankiray ohatrany tsy namafy ny anankiray ohatrany vandravandra dia ny insiste zany nanamafy manontany anao nge za vavady fa misy inona fa zay itsofoka ato ny vavady ty mbola sokafany le sécurité privée mpiandro vavady mijery fotsiny zay eny ka jereo zay jerenareo ary maninona ny jereny isan'andro ray mitsofoka ato maraina atoandro hariva tsy misy an'izao fa misy inona zany manao contrôle ka afaka mandeha midira izy amin'io zany efa mivandravandra efa mampio ohatran'ireny samy-pivava nadiny lela tsy mampitovy olona amin'ny biby sanatriny zany fa le endrika zany mampitoviana ohatran'ireny maso tarondro efa mivandravandra reny mihitsy le mpitandro filaminana dia nitsofoka tany daholy dia ny tany no ny tantara ny tao toerana teo hoe ny tena nahagagako tonko ny Filoha Rajoelina kosa moa efa andalany ody tamin'ny fotoana io rehefa nahita an'izay zavatra zay izy dia naka ny fepetra tokony ilaina amin'ny mpiara azy rehetrarehetra dia lasa izy nandeha zay zany ny zavatra nyseho teny retsy moa zany tsy hitan'izay atao le asa na le olona nay kosamborony tao le Filoha Rajoelina na tsy fantatra mihitsy eo izy miodikodina fotsiny eo amin'le toerana nisy an'le Filoha Rajoelina teo ary efa mampiororo sady mifihetsika sy ny teny zay atao an'izay rehetra mivoaka mihitsy indrindra zay mpanao gazety maro misy 20-30 tanoany ny mpanao gazety tonga teo dia efa nanao an'izay sady eo amin'ny toerana eo amin'izay lalatena Kotorazafy no nahinona an'le hoe harcelendreo koa zany dia davindreo samborina ny député Latoro Kotomanga any amin'ny Carleton any lasa dony ndray mpanao gazety rehetra hoe amonjy an'izay hijery an'izay lasa nandeha amin'ny fiarany aby ny tenako moa zany nandalo eo tamena amin'ny toeram-piasana eo dia mivily kely aloha matompona andraikitra voalohany en'le orinasa-gazety zay tantaniny tena zany dia mivily kely tao amin'ny toeram-piasana aloha naplazan'ny mpiasa tao hoe misy tranga vaovao farany mivoaka zao alina zao dia avy aloha aloha ataontsika zao ataontsika ndria mandra-piverina amin'ny fanaovana couverture mandra-pijery an'le toedraraha le tranga any atoerana
de namako zany efa lasa melo tonga de nandiavy atrany fa za mbola mivily tao amborako tao tamena to zay vao mivoaka mandeha amin'iny lalan'iny lalatrakotona zavy aveo tamena iny miakatra iazo ny soarano iny mandeha tsotra normal tsara fa hoe andeany amin'ny cartolina any ka fa vao tafatsofoka aloana ny gara soarano andy azo ny avenue de l'indépendance vao mitsofoka kelikely fotsiny lalatinakotona zavy any amin'ny asa any amin'ny sivy sasany ano any io lera io iny avyavy avao renako avao fiarana emore le double cabine pick-up fotsifotsy reny ny jirony rehetra lelalela daholo ny detresse mandeha le jiro le wiwiwi eo ambony iny mandeha avao renako avao hitako amin'ny rétroviseur eo zany de za moa zany tsy mieritreritra hoe momba ty zavatra io veko hoe misy mpitondra fanjakana vocal angambany teo de mila zavazavaina ny lalana araka ny fomba fanaondreo hoe mikisakisa daholo fa rehefa mandalo zay de mikisakisa daholo de nanomboka nalevako moramora ihany le fiarako de manaraka ao izy alefa moramora koa le fiara ataony eo potomotony ao ambody fiara koa zany le fiarany de farany izy zany nandefa sirenina mihitsy ny tena moa zany mahafantatra hoe rehefa atao ohatra zany de ohatra mampilaza zany hoe mijanona raha mijery ndreny film policier reny koa moa zany de ohatran'izany ny fomba fahajanonana de nakavanana zany ny tenako eo lolo teo maizimaizina ambodibodiny azo anoloanany institut français teo naka droite hoe sao de ny tena tia anaovan'ny sirenina hoe mijanony ty de naka droite de izy koa avany naka droite tena tomoriny eo akaiky ao ny tena de navokako ny lohako manontany hoe inona tsy misy mihetsika reo ao anatiny ao fampiandroandro teo manontany hoe inona za mijanona eo reo koa mijanona orinao tsy misy mihetsika reo ao anatiny eo zany de za zany neveko hoe olona hafa manao te daviny reto sa ty fiara hafa fa sendra mba mifanojo eto fotsiny zay de niandriandry any amin'ny 10 minitra mahery any de aveo tonga tsy haiko tampoka an'le hoe misy ohatr'zao zao ny anaovana ny député Lantrakotomanga amin'iny oreny mihitsy any namotanany mailo any ny tena maizimaizina eto ty misy hazo lehibe zay mantsy eo de maizimaizina tsy misy jiro sao de raisindreto akeriny eto ko tsisy pahita eto na sanatry ny vava mihitsy sao de hotifirindreto eto ko mody lazainy hoe namaly na ohatra zao de nanambakevitra tena nantaniko farany izy amin'ny varavarankely ny fiarako hoe inona le tedavinareo tsy misy mihetsika moa reo ao anatiny eo afaka ny aditiko amin'ny fanontaniana de nanaovako baiko tanana zany reo hoe bon okiara fa lasa zany de lasa nandeha ny lalatinakotro vao niainga na randro ako rano orinao tena zavatrafo ty orakotoko tena zavatrafo ty lasa amizay zany tonga de nieritreritra ngaikaingana de ao tanina reninao misy toera pisososona sy finanana zay anavazara teo ary maro olona de nieritreritra ny tenako hoe aleo manantona olona maromaro de any amin'ny mazavazava any fa sao de mivadika ty zavatra ty iny ty fanarahana ohatran'ity izy tena mampiorony mihitsy aorinao somary alefako kely andramako andronany poste analakely iny somary moa de alefako mafy kely ny alefa mafy koa ny azy somary ataoko moramora ny lonany riditra iny ataony moramora ko ny azy de fantatro mihitsy fa za io arahany ao tonga teo tanina rena tokoa zany de misy nalalaka le parkina teo zany de natsofoko teo le fiarako dia avy atrany ny anazy tonga de nataony de aorina ny fiarako mihitsy zany hoe bloqueny zany le fiarako tsy afaka hivoaka tsony vao nahitan'izay ako de lasa modiny sangisangy am'ireo mpiasa eo miresadresaka eo de niditra ao anatin'ny buffet tao mihitsy tsofoka atao an'le toerana mpisakafoanana zany ary zany eritreritra hoe za tsy alato satria efa tsy mazava tsony ataon'reto olona reto sao de amontsampony eto reto amonomono olona fotsiny eto de niantso antsika mpanao gazety moa hoe zany sy zany no miseho any anamotana any fa zany sy zany koa no miseho ato fa nareo ndray za tatra mantsy mpanao gazety fa za tsy etika ato fa satria reo tsy mahasaha miditra ato nandrasako tsy miditra nandrasako tsy miditra mihitsiny no zany tsy maninona za atao anatiny ato fa vitao aloha ny asa any ka rehefa vita daholo ny any zay vao miakara ty anareo de tao moa zany ny tenako lalatenako adiny ro maninjintsy ny tao ny zavatra hitako fotsiny satria jerevako reo jerevako avao anatiny fa voalohany aloha nisy anankitelo amin'izy ireo zany no mandeha mitsikilokilo am'le bararata fifin'le toera pisakafoanana io
de farany sosotra le sécurité eo zany dinidiny mihitsy le vavady sao de hoe mitsofotsofoka eo zany le mpitandreo filaminan'ireo za koa moa zany mipitsapitsa zay nakanaka koa satria raha am'le toerana misy andreo sao de mitifitra vendreo de mety tonga de mavoa vendray mijery laha tena kotorazafy eo avy ao anatiny eo any zany mijery mizavatra miseho velany eo hitako aloha tonga rehefa kelikelyny tonga koa pick-up anankiray hafa emoreka feno miaramila gendarme rongo fedina kalaklikov tao anatiny nanampy an'lefa teo toerany tonga de nijanona teo de anakiroa mihitsy zany re mibahana teo kelikelyny sy anakiroa maitsomaitso ny anankiray fotsifotsy ny anankiray de kelikelyny iny lasa le tomobilin'ny polisy anankiray sy le pick-up anankiray fa rendray lalatena kozalafy nafome mihitsy rendray nisy anakidimy fa nandeha taxi 205 avany élément numéroique anakidimy manao izy zany tindreka golona tsy miditra tsy midina manaky nantarefa mbola eo andohany eo foana aloha anakidimy ray tonga avany hitako avy atao anatiny avaty daholo zany manezy rehetrarehetra fihetsiketsehana rehetrarehetra zany tonga avy amin'ny taxi 205 zany hoe nangataka renfort angambany zany le efa teo de lasa mihitsy ny saiko ahoana koa moara izy zany za zao any tokony mangataka renfort am'reto namako mpanao gazety hoe ory namako mpanao gazety avy anareo aty Antaninarenina aty fa za bloqueny mpitandro filaminana amirongo basy ato ny fiarako de za koa bloqué ato tokony zay zava-misy fa tsy reo ndray no mangataka renfort de fa za zany de sy variny hery mihitsy sa inona sa zany rambo tao anatiny toka hoe mety tsolany vitsivitsy le rôly merci ao anatiny eo fa aloha asina renfort ty de taxi 205 no nitondra avany teo zany de adiny roa ny tao rehefa vita moa ny tany amin'ny misy ty tany amin'ny namotana tany zany de niakatra nareo mpanao gazety rehetrarehetra nisy olona koa moa za moa zany antaniny mpanao gazety ny alina iny manao témoignage direct amin'ny radio de nisy pieno nisy olotsotra koa ngamba narean'zay zavatra zay de tonga teo toerana teo Antaninarenina teo maromaro ny olona teo ary sisa davela teo zany le fiaran'ny polisy ery ambadimbadika kely ery fa le moregy anankiray miaraka amin'ny eo amin'ny fitona valo ny mpitandro filaminana amirongo basy manodidina an'io eo fiarany moregy io mbola teo ihany de rehefa avy eo am'izay zany rehefa tonga daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra de andao ara fa sady efa hitiko ty toeram-pisakafoanan'olona tya andao fa hivoaka am'izay de rehefa mivoaka niala an'le toerana niala an'le fiarandreo reo mpitandro filaminandreo somary nandeha maizimaizina kely eo rindrina an'le fiara zany de nanontany moa mpanao gazety misy ina de zao na de kely ny témoignage ka za zao andeha anantona an'izy ireo satria efa tonga nareo vavolombelona mahita tsara eto zany mpanao gazety misy caméra misy pakasary misy olona koa andeha anantona an'izy ireo antany andreo ampanajana hoe naninona zany narahanareo naninona zany nasainareo nijanona nefa tsy nisavainareo akory ary maninona fiarako sy za no bloquenareo eto Antaninarenina eto de lasa mihitsy nanantona andreo angataka fanajavana ho ampanajana tsara sefoisany naninona zany ohatry zao naninona zany nataonareo an'izao naninona tsisy namaly reo tonga de nitotika izy tonga de nitotika reo satria le caméra tonga de braqueny am'ireo any daholo ny caméra sy mampakatsara tsy tiandreo hita ny sorandreo ny tarehandreo tsy tiandreo fatara zany tsy tiandreo fatabahoaka hoe zay nge ty re olona itya manitsakitsaka ny lalàna manao barofo manao fampirorona an'ty mpanao gazety ty tsy tiano fatatra zany de lasa ohatra ny ala kely de narahako zange hoa mametraka fanontaniana ampanajana anareo satria za victime mazoako zany za citoyen libre afaka mivoivoy eto amin'ty Madagasikara ty na maraina na atoandro na hariva na alina kanefa de nanaovanareo an'izany narahanareo nampijanonanareo de narahanareo nampiroroanareo de mibloquenareo mihitsy ny fiarako tsy afaky hietsika tsony teto Antaninarenina teto ka zoako manontany anareo fa naninona zany nataonareo an'izany rehefa hitany azy zany fa tena matotra tsara mihitsy kategorika formel mitaky an'izay fanazavan'izay le olona koa hitany maro teo le mpanao gazety hitany maro be inona nataondreo tonga de niondrana ainge tao anatin'le pick-up reo lalatinareo kotondrazavy izy rehetrarehetra ny sasany nitsofoka ainge anao aloha ny sasany tsambikina ainge naniakara tao amin'le misy adino mihitsy azy de lasa nitsoka de nisy anankiray mbola adino
de very kaikaiky mibanky arivo nijanona indray le fiara ny azakazaka le ray adino de zay voalasa reo norakoran'olona mora zany hoe nitsoka izy nampiseho hery niaraka tamin'le kalaknikoviny iny zany mibloke olona sy nanarakolona nandritry ny adiny roa iny izy indray nivaky tady nandositra zay ny ilazako anao laritena kotondrazafo hoe mahatsapa fa tsara dalàna manitsakitsaka ny lalam-panorenana manitsakitsaka ny lalàna mandrovondrovotra ny lalam-panorenana le zavatra zay atao le fanaovana baro fanaova fampirorona le mpanao gazety le nitena teo zany fatany tsara mihitsy zany ary rehefa tonga ny vavolombelona rehetra sy mpanao gazety hafa de fatany tsara mihitsy fa hovaky ambato lampo ty zavatra ataotsika ty ho tratratsika ty zay ny tena flagrant délit zay zavatra nataondreo zay tratratsika tya tratrambodiomby nanitsakitsaka ny lalàna dia zay ny navaky tady nandositra azy na de mirongo basy taky ninona ary de fatany fa nanitsakitsaka lalàna ka ohatr'izay koa le taria namontana tena kotrazavy fantatra n'izy ireo fa nanitsakitsaka lalàna izy ireo ka raha za zao ny eo amin'ny toeran'ny député Lanto Rakotomanga mirary fahasalamana ho azy amin'ny olombelona azy sady vehivavy raha teo toriko ho nanimba ny fiarako ary toriko nanao tentative d'assassinat satria ny fanaseporana ao anatina fiara zany amina bomba lacrymogène zao marary le député de fa fikendrena amin'ny fofony aina zany ary nitena kokoa mba hitory tentative de kidnapping satria de fa fanjakany mpitandro filaminana mihitsy zao nefa mikonokono nefa nietsiketsika mihitsy nefa mibloke ny fiarako tena hita mihitsy fa hoe naika akankeriny de anao fitoriana satria matokony fitsarana tsika nge olo-pirenena ka inona moa zany ny saika nyzavainy taminao sa inona zany ny tena saika za rehefa nare taminareo namana tany namotana tany nyfandray atarby eo moa tsika tamin'iny alina iny hoe ireo io nge on ka hoe mila an'le fiaran'le député fa hoe isavany eo anatiny eo de mba nalaiko zany zay kisarisary zay ndry mety zay nikonga manao any de asana zany koa ve nytedavindreo atao amiko ty hoe hosavaina le fiarako zaho milara tena kotrazafy tamin'iny maly vahiny avany folopointe tomasina tany nisy asana atao tany de tonga teto Tananarivo maly après-midi iny de avy atrany de namonjy asa fa tsy namonjy toera-bodina zany fa namonjy asa de mbola taorina tao daholo ny valisiko sy ny akanjo malotoko rehetrarehetra de fa niteny mihitsy na hoe maninona mora ohatra ka nilaza isava ka raha manana ny taratasy ara-dalàna am'izany mandat de perquisition ary manana autorisation exceptionnelle hoe ty mandat de perquisition tya de mahazo atao apiarina na de amin'ny andro alina mety ara satria fahalalaka aonazy mijanona amin'ny fito ariva lalatena ny perquisition ary tsy mahazo atao indray raha tsy rapitso amin'ny 10 marin farafahalohany zany zay ny lalàna misy teto namontana tamin'ny 12 alina miaraka amin'ny famakina fiara zany hoe destruction de bien d'autrui ka raha ohatra misy zany ka raha ohatra ka hoe na manana zany andreo moa zany ireo raha force andreo ny hery zany de hoe zay manana autorisation spéciale ka nanina raha tonga mora milamina fotsiny hoe oramsia zay de sava ny fiaranao de tiany taratasy ara-dalàna retiko ny dérogation rehetrarehetra hoe afahanay manao an'izany am'izao amin'ny 12 alina zao de nsavainao tao ny valizy ihany ny tao anatiny tao tsy nisy ny ohatran'izay de nsavainao tao le valizy tsy mampaninina mihitsy de savainao tao de hita mba eo anao mba manisany lamba maloto eo zany aloha ary mety niteny mihitsy tamin'izay fotoana zay za matsy avany avaliko daholo na maloto ary rehefa za manao tourné io de mba afaka mitena hoe savao tsara fa avalony tsara avereno amin'ny toerany zay nisy azy teo aloha fa za sahirana namalina an'io tany amin'ny toerana nandanako tany zany hoe ataotsika ohatrany kisarisary ohatry zany le izy laha tena kotrazafy cliché caricatural ohatry zany mba ampiteovatsika amin'ny vahoaka sy mipiaina fa de efa sary adala mihitsiny ary efa tena tsy ao anatiny zavatra tokony ho atao mihitsy le zavatra atao raha ohatra ianao ka nahazo baiko tany amin'ny lycée lehibe anao tany anao an'izany rehetrarehetra zany de anjaranao manatanteraka sur le terrain no manao fomba rehetra mba isiny ny endriky ny fanarahan-dalàna eo amin'le baiko zay azonao fa tsy hoe koa raha satria azonao le baiko de avy hatrany ianao de rafarafa hitratevatreva
hoe aka manatateraka ny asanay zay fa nahazo baiko de ka na tsy manaraka ny lalàna ary de ataonay foana zany niendriky ny fanitsakitsahana ny état de droit lalatena Rakotorazafy. Ny teny manao to tam'le hoe baïonnette intelligente zay foana nitranga nanomboka tamin'ny 91 2001 2002 2009 de io le filazana ohatrany tamin'ny alina io an'ireo mpitandro filaminana manatateraka reo hoe ny anay baiko de manatateraka zay mihitsy ny teny na baiko ny anay manao ny asanay zay. Fa ty androany ty kosa de ngambany kosa tsy de atao litanisy lalandry na lalakitako sotra zany tsony le toedraraka zay zao fipetrany lalatena Rakotorazafy isy organisé kely zany ifandrimbana kely miaraka amin'ny tsika moa zany manana ny confédération de la presse privée de manana brigade de journalistes d'investigation ny tena moa zany victime tamin'ny alina iny de ny momba ny tena manokana zany satria zay koa ny valiteny azo momba n'le toedrara dia anao ny procédure zay ilaina atsika mitaky ny tenako zany mitaky satria hitam-bahoaka teo ny fanateran'le voalaza fa hoe fanatanterahana an'le baiko ny tany enamotana moa zany araky ny témoignage nataonao teo hoe efa mba nanomboka namaly an'le mpanome baiko ihany le tompon'andraikitra mpitandra filaminana fa entitra be le baiko ary mba fitandrona andreo mpitandro filaminana zay manomboka tonga saina hoe zay ty de asaina manatateraka baiko tsara dalàna de rehefa aveo rehefa misy anoirina any ny fisamborana de zay mpanatateraka ety amin'ny terrain ty mpitandro filaminana mpanatanteraka ety amin'ny terrain ty no migiatra mandeha fitsarana de migiatra fa reo lehibe mpamme baiko mangatsitsika na faravaratriny mandeha exil mandeha mitsoka any ivelany any ka mba ialana am'izany rehetrarehetra zany de itaky ny tenako anao procédure mifandraiky am'izay itaky ny iza le olona name baiko tamin'ny alina io iza le tompo-pahefana ambony name baiko tamin'ny alina andreo mpitandro filaminana reo tsotra ho an'le mpitandro filaminana zay le sur le terrain iny le teo Taninarenina zany sy ny tany enamotana tany indrindra ny teo ny tanina mikasika ny tenako raha ohatra ianao te hiaro ny vatanao ka tsy tianao enjerany aminao ny ataontsika hoe fitoriana tentative de kidnapping sy ny rehetrarehetra de omeo ny anaran'le olona name baiko anao hoe bloqué ao fiarany de aza vela mihetsika ao izy fa raha ohatra anao moa ny te hisolo vaiky ny akalana ohatrany mahazatra ianao miaramila madinika nasaina ny asananao abus terrorisme amin'ny 12 alina ny te hisolo vaiky ny akalana de sitraponao ndray zay de aza omena ny anaran'le lehibe name baiko anao fa raha ohatra anao tena mba mahatsapa fa tena tsy raharany kosa ty fa ohatran'izao foana nanaovana anay miaramila madinika le lehibe matoritory any ambo fifandrinany any de manao telefônina fotsiny de mibaiko anay manao tsara dalàna ty tanàna ty de nefa rehefa mandeha ny fitsarana ny arina any de zay miaramila madinika foana anao migatra raha mba tonga saina am'izany ianao de omeo ny anaran'le olona name baiko anareo tamin'ny maly iny iza io olona name baiko anareo io hoe andana taterao zao tsara dalàna rehetrarehetra zao atao mampiorooro olona avy amin'ny alalan'ny basy any ampelantanana mampitandro filaminana zay lalatena Rakotorazafy ny avana tsy ana sy basy arangaranga basy tifikavana ka tsy fenina fa arangaranga plainte anankiray tentative de kidnapping ary miplante ny anankiray indray requête exigence hoe iza le name baiko tamin'ny alina eny lalatena Rakotorazafy.